mba hampanetry tena anareo mizaha toetra anareo izy tamin'izany mba hahalalana izay ao am-ponareo. Deutéronomie 5:2 tapany 2 dika teny ombonana eto Madagasikara. Ny Andriamanitra izay tompo itsika dia Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra ary amin'ny toerana rehetra raha teo. Nisy fotoana ny zanak'Israely nieritreritra fa ny antony nifidianan'Andriamanitra azy ireo dia noho ny fiaviany na ny fahaiza-manaony na ny toetra ny miavaka sy ny sisa. Ary isika ihany koa mba misaina zavatra toy izany indraindray. Sa ahoana? Fantatr'Andriamanitra ilay mpandinika ny fo sady mpamantatra ny voa io eritreritsika io ka hoy izy, tsy hoe anareo maro noho ny firenena hafa rehetra no nampiraiki-po ny tompo taminareo sy ny fidianana anareo, satria vitsy noho ny firenena hafa rehetra aza ianareo. Fa raha nentin'ny tompo tamin'ny fiarovana mahery anareo sy navotany tamin'ny toeram-panandevozana teo ambany fifehezan'ny Farao mpanjakan'i Ejipta, dia satria tiany tompo ianareo ary tandroviny aminareo ny fianianana nataony tamin'ny razambenareo. Inona no andrasana amintsika tsirairay ao anatrehan'izany? Mampianatra sy mampahatsiaro antsika indray ny tompo ny amin'ny handehanantsika hatrany amin'ny fanetretena, satria izy Andriamanitra no anton'ny zavatra rehetra sady hiafarany. Hay, raha mamela trangan-javatra iray hiseho eo amin'ny fiainantsika izy dia fizahan-toetra ataony amintsika izany noho ny fitiavany mba hananantsika fanetretena ka hitodiantsika sy hiainantsika ny teniny. Rehefa nampanetry tena sy namela anareo ho noana izy dia namahana anareo tamin'ny mahana izay hanina tsy fantatrareo na ny razanareo. Tiany hampahalalaina anareo manko fa tsy ny mofo ihany no ivelomany olona fa izay teny rehetra alokin'ny vavan'ny tompo. Andriamanitra, tariho amin'ny lalanao izahay ka ampianaro hahay anetry tena. Amen.